Zatra mihetsi-po. Sika zao mety tena mandany fotoana betsaka amin'io sa ahoana? Ny zatra mihetsi-po dia tena mandratra sy mampitsetra tena. Fiasan-tsaina. Fahakiviana tanteraka na alahelo. Mamela ny trangan-javatra misy hamaritra ny hafaliantsika. Mora sositra. Kizitina sy mora tezitra kely. Manao zavatra miompana amin'ny fihetsem-po ka tsy misy fisainana na mba fieritreretana izay zavatra ataontsika akory. Ka raha tsy mety ny hevintsika dia malahelo tena antsika sika. Mamaky tantara ny boky iray ho anareo ny amin'ny vehivavy iray izay nitsetra ny tenany, izay nateraky ny fiafaran'ny fiainany. Ianareo zao hoe tena manana antony hitserako ny tenako mety ho izany fa tsy mananjo ianao satria ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanova zavatra amin'ny fiainanao raha mifanaraka aminy ianao. Dia lazaiko anareo fotsiny izay lazaina. Nandany fotoana lava tamin'ny fitserana ny tenako ka isaky ny manao izay andresena lahatra Andriamanitra ny amin'izany dia miteny foana hoe za rehefa voaolana. Ary nentin'olona tahaka ny biby tsy misy tokony hoentina tahaka ny tondrana izany ny farany natakatra fa hoe izany zao ny marina tsy nentin'olona tsara. Ary nanana antony ny hipetrapetrahako fotsiny dia hoe tezitra sy sositra sy nanao fihetsika amin'ny soritra ireo zavatra afataka izany. Fa tsy nananjoa satria Jesosy efa maty ka tsy nananjoa an'izany. Marina izany dao takarina indray izany izao. Fa tsy resaka hoe manana antony anaovana an'izany ianao. Fa milaza izany satria Jesosy nandrotsaka ny rano antsika nanao sorona ny tenany dia nijaly tamin'ny fomba nanomboan'ny tenany tamin'ny azo fijaliana ary nankany amin'ny elo isolo antsika ary nisaorana izy fa nitsangana tamin'ny maty ary eo an-tanana ankavanana indray fa ny zavatra rehetra izay nataony azonareo an-tsaina fa izany hoe ahoana amin'Andriamanitra ny nidina tetỳ dia naka ny tenany nofo. Izany izao dia tahaka ny hoe izaho maka ny toerany vitsika. Ary na dia ohatra tsara azy izany. Nanao betsaka ho antsika izy, tena betsaka ho antsika. Fa tsy voatery hipetraka sika dia atsiaro hitsetra ny tenantsika foana. Mety manana antony nareo fa tsy manana ny zo satria efa ny vidiny lafo indrindra izy ho anao mba tsy hanaovanao an'izany. Ka mety ho samy lazy ity mihitsy aho hoe raha manao izany ianao dia tsy hoe satria tsy maintsy fa satria tianao atao izany. Dia hitady olona izay mitsikitsiky amiko dia izao. Haiko ny fandehan'izany izao tena tsy hainao mihitsy zavatra treako, hainao mihitsy fiainako taloha. Laza aminareo fotsiny fa ny fitserana tena tsy hanampy anao. Fa tsy hanova ninina izany fa tsy hanaitra an'Andriamanitra izany, tsy hampihetsika azy akory. Ny devony tia izany. Izany mihitsy isaky ny mandany fotoana mitsetra teny ianao, manao fety ny elo. Tena tiany izany. Hitanareo mila tonga eo amin'ny teboka ianao izay rehefa manasanao anao fety ny devoly dia mamaly ianao aoka izao efa nandalo izany fa tsy handany andro hafa intsony atsiaro malahelo ny tenako. Dia hitanareo haiko fa misy olona mahafinaritra betsaka mijery télé dia hitanareo manana karazan-java-doza maro mitranga amin'ny fiainanareo. Nareo zaza mihevitra mihitsy amin'izao hoe mety misy olona tena marary mafy eo am-pandriana izao izay mety efa tena hoe azonareo aretina efa tena mafy ary tena tratra ny loza matsiraviny ianao. Dia hitanareo misy ilay fakam-panahy izay mampitsetra anao ny tenanao vokatry ny toerana izay misy anao izao. Fa ilaza zavatra aminareo tian'Andriamanitra nampifaliana amin'ny tranga ny zavatra rehetra misy anao ianao. Dia io zavatra izay andalovanao izao io koa dia andalo dia hivoaka avy amin'io ianao ka aza laniana fotsiny andronao ny fitserana ny tenanao. Ampiasao izany ianarana ny ten'Andriamanitra dia amakiana boky tsara sy hijerena ny zavatra tsara amin'ny télé. Ampiasao izany mba ho fotoana hamelonanao ny teny ka rehefa afaka mifoy ianao sy mandeha indray fa ho tezitra ny elo na dia ny fialanao eo am-pandriana fotsiny azy. Eny ary ity ilay tantara mahafantatra vehivavy izay tsotra sy tena mahafinaritra tamin'ny fiainany. Tia manao zavatra amin'olon-kafa izy fa rehefa fito amin'ny 20 taona izy dia tsy afaka ny anarary intsony dia tsy maintsy nipetraka tany amin'ny hôspisy. Hôspisy iray amin'ny tsara indrindra eto an-tanàna ary ny mpiasa tena mendrika. Voakarakara tsara izy, nanana sakafo tsara. Ireo zanany nantony faktura rehetra dia namangy azy matetika. Fa namela ny fihetsem-po mitsehetena nanomboka ny feny fiainana izy. Dia ny monomonina sy mahita diso amin'ny zavatra rehetra.
matetika milaza izy fa ny olona tsy mahatakatra mihitsy ny amafiny hoe mamela ny zavatra rehetra izy dia mila miankidoha amin'ny olo-kafa dia miaentitra ny olana ka lasaka amin'ny olona amangy azy ary ny mpiasa koa mitaraina foana isaky ny manapotsitra ilay jiromena kely mivoaka avy ao amin'ny efitranony ao izy. Ny fieverana ny tsy mahomby eo amin'ny fiainana no tena mampatezitra azy mampiasa saina azy ary mampalahelo fa ny mpitsabo azy dia tsy maintsy manaraka azy amin'ny fanafody ny fahatezerana sy ny fahakizitinana mba ampitoniana azy. Tena mino aho fa raha misaina mahomby sy misaotra izy dia mba ho niaina fiainam-pifaliana. Fa mamato tena loatra izy ka na dia nivoaka ny efitranony aza dia laviny tsy mba mijery ireo toeran-kafa misy ao na ny trano fisakafoanana na izay mety ho toeran-kafa rehetra misy ao amin'io toerana io. Amiko izany izao dia ohatra tsara amin'ny fahazarana manao fihetsem-podiso izay tena manimba tanteraka ny fiainantsika sy ny fifandraisana fa nanana safidy izy. Ka ninona toerana misy anao ankehitriny na izay mety ho toerana nisy tamin'ny fiainako dia manana safidy isika. Izany izao dia isan'ny zava-dehibe natolotr'Andriamanitra antsika eo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Safidiana ny fiainana dia ho velona ny taranakareo ary mety misy olona eto androany izay mila manao safidy fotsiny. Safidy fa ianao dia hijanona amin'ny fangidiana. Safidy fa ianao dia hijanona amin'ny fijerena ny lasa. Safidy fa tsy andanina dia indray andro amin'ny fiainanao aza hitsetra ny tenanao. Safidy fa ianao dia hanao fahazarana amin'ny faly, dia hanomboka nala ny fahazarana maimaiky, dia andeha hianatra ny fomba famehezana ny fihetsem-ponao ianao fa tsy hamela izany ifehanao. Tsy haiko hoe manao ahoana nareo izao fa hitanareo za tia mivoatra sy tia tanjona dia tia mitombo dia tia zavatra mandeha mandroso foana dia izany zavatra rehetra izany tsy mba manahirana mihitsy fa mahafaly ahy. Tena mahafaly ahy rehefa omen'Andriamanitra fanampy vaovao ary mahita zavatra vaovao izay ahafahako mitombo mandroso. Ka raha teto foana nareo tamin'ity herinandro ity ka mahatsiaro toy ny nanana olana ianao isaky ny misy zavatra kely izay nolazaiko tamin'izany dia aza mba azamody dia hoe le rehetra za zany ohatrany tsy ao mihitsy lazao fotsiny hoe tena faly mihitsy tena tsy androko izany nanokatra ny masoko Andriamanitra ary naneo zavatra maro tamiko ary tsy androko izay anomboana miasa miaraka amin'ny fanahy masina ahita izay ataony amin'ny fiainako. Amen. Fitserana ny tena. Elizabeth Elliot ny teny hoe fahafatesana ny fitserana ny tena ary tsisy fitsanganana maty. Lavaka firendrehana, tsisy tanana mamonjy na misitona satria ianao no misafidy ny horendrika. Ary mba hainareo ve fa ny fitserantena dia fanompoantsampy. Fa mihodina izany ka anomponao ny tenanao. Ny zavatra rehetra hiankina amin'ny fihetsem-ponao izay ataony olona aminao izay tsy ataony olona aminao ka dia milaza fotsiny aho hoe tena takatro ny olanao dia takatro koa ny fihetsem-ponao dia takatro koa fa mety tsy tena nentin'olona tsara loatra ianao dia takatro fa ny fiainana koa tsy tena milamina loatra tena takatro daholo izany fa eto fotsiny aho ilaza hoe misy zavatra tokana izay manentsika ny tanàn'Andriamanitra ary ny finoana izany fa tsy ny fitserantena. Ka mila manana toetra mahomby sika izay tia Andriamanitra ary manomboka hikarakara izy ka nini nataony olona amiko Andriamanitra ny mpiaro ahy dia izy no hiasa amin'izany sy anamarina izany rehefa matoky azy ahy. Manantena fa mba miresaka amin'ny olona fa tsy mijoro mitendrery fotsiny. Aza mandany andro afa-tsony hitseranao ny tenanao. Za efa voafatotry ny fitserantena. Tsy afaka nandroso mihitsy. Ny fitserana ny tena dia fahazaran-dratsy. Joyce Meyer ny teny izany. Fahazaran-dratsy ny fitserana ny tena. Tsy misy zavatra mahasosotra jerena na tena tsy mahafinaritra anao tahaka izany hoe olona feno fitserantena izany fa manamaina ny rehetra izany. Amen. Tsy misy fahazarana afaka ravana raha tsy efa mamela izany tsy ifehanao intsony ianao. Fanafody tsara ny fitserantena dia ny fandavana ny mipetraka amin'ny akamoana dia malahelo ny tenanao. Tsangana dia voany trano dia manaova zavatra, voany amin'ny ainandro, mandehana tongotra, mandehana mijery zavatra tsara, jere zavaboary dia manampy olo-kafa izay manana olana lehibe noho ianao fa aza mipetra-potsiny dia mirendrika ny amin'izany. Mitsangana, miazava fa efa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova miposaka aminao. Amen. Manana fiainana ivelomana isika sy tontolo vonjena.
fa tsy anao zany amin'ny fipetrahana mitsetra tena fotsiny sika dia mangidy sy be lolompo aza manaiky fezy ny fihetsem-po ianao fa afaka fehezinao zany afaka manana ny herin'ny fanamasina ianao mba hetsim-po fa tsy feheza zany ianao hitanareo ny antony ilazako hoe afaka manana fahazarana mihetsim-po sika dia satria za koa nanana fahazarana mitsetra tena fa voafatotry ny fitseran-tena afaka manana fahazarana amin'ny saina ianao za zao zatra mitady antony mila kajiko daholo ny zavatra rehetra izay voatony sy mahatsiaro milamina fa tsy nalala zany faly zany raha tsy efa ny faly ny hevitra fa tsy maintsy mahafantatra aloha tsy mampanina zany hitanareo efa nanana traikefa maro miaraka tamin'Andriamanitra tsy mbola fantatra izay ho ataony hitanareo tsy mbola haiko zany hoe ny olona manontany karazana fanontaniana miavaka ohatran'ny hoe inona moa zany mitranga amin'ny asa fanompoana rehefa maty ianao voalohany aloha za ange tsy mbola tena akaiky ny fahafatesana araka ny fiheverantsika azy ary faharoa Andriamanitra tsy ovy zany aro ataony izay ilaina ataony dia mbola hitoy tsara daholo ny rehetra hitanareo tsy voatery ho fantatro ary tsy voatery hanana planina 12 ny amin'izany fa mbola mifoy samaraina dia atoky an'Andriamanitra za zao nanana fahazarana mikajy ny zavatra rehetra foana dia avy eo mamely zany dia lasa fatorana tamin'ny fiainako zany fa mila namely zany dia nandalo ny firiny amin'ny tsy fahalalana aloha mandra-patongako tamin'ny fifaliana manana fahazarana ny malahelo ny tenako aka isaky ny misy zavatra tsy mifanaraka amin'izay tiako dia tonga dia miverina indray ilay fihetsem-po eo ary tsy ho afaka ao zany fahazarana zany raha tsy efa manana finiavana indresy zany ianao manantena fa isy olona ho tonga miteboka izay tsy andehanany amin'izany zavatra zantsony eny ary ahoana mikasika ny fihetsem-po tezitra manana olona betsaka azy ao amin'izany sa ahoana hitanareo misy fahatezerana marina dia misy ny tsy marina ary betsaka ny zavatra tokony hampatezitra eto ambonin'ny tany fahatrana zao dia iray fivarotantena ihany koa ny zazakely miaina eny an-dalana koa ray amin'ireny fa ny valiny ho antsika rehefa mahatsiaro zany atezerana izany sika dia tokony hanao zavatra mikasika izany fa misy atezerana tsy marina izay mampatezitra anao foana rehefa tsy hajain'ny olona tsara ianao isaky ny misy olona tsy manao zavatra ao anao miresaka tsara anao mijery tsara anao zany dia atezerana tsy marina ka na dia misy olona tsy manaja anao azy ny baiboly milaza hoe atsiaro tezitra ianao rehefa misy manao ratsy ianao fa hainareo hoe aza vela ho tratry ny masoandro letika ny atezeranao fa tena homora ny tezitra amin'ny maraina satria manana ny andro edina amin'izany ianao fa tena mafy zany hoe tezitra amin'ny fotoana fatoriana izany dia 5 minitra sisa ny ankatoavana an'Andriamanitra saina ny zavatra rehetra hitanareo zany tahaka ny hoe ndao jerena ny Efesiana 4:7-20 rehefa tezitra ianao aza manota zany zao dia milaza fa afaka tezitra ianao nefa aza mitondra ny tenanao hitondra tena amin'ny fahotana fa afaka tezitra ianao dia miazona ny vavanao angina fa afaka tezitra amin'olona ianao nefa tsy mamaly ratsy azy amin'izany hoy aho hoe nareo re olona tena anao fifehezana ny fihetsem-ponareo rehefa tapitra sao tezera fa aza manota fa aza mamela ny atezeranao ny fahasoranao ny aromotanao na nylomponao mandrapiletiky ny masoandro aza matory tezitra izany Andriamanitra miteny antsika tsy hanao an'izany fa aza manome fitoerana ho an'ny devoly zany aza omena toerana izany izy marina endao vakiny izay voalazan'izany fa raha mijanona tezitra isika ka mandatsy mamela heloka mandatsy anao fihavanana mandatsy hivavaka ho an'izany isika dia manokatra varavarana ho an'ny devoly fa dia tena manampy ny tenantsika sika rehefa mamela heloka tahio ny tenanao dia aza matory tezitra izany azoko antoka fa mety efa nanao tahaka ny nataoko nareo mandeha matory atezitra tamin'ny Dave dia tsy nikasika azy mihitsy za tsy mikasika anao ary za tsy iray fandriana amin'izany amin'izay tsy mifampikasika zasy izy
fa dia mandry eo raha any amin'ny lamba ka raha tokony ilaza hoe afaka mahazo lamba avy e ary mangatadamba fa mangatsika rereo zanga miresaka aminao za zany tsy izao natory tsara izy ny alina dia ny fo tsara koa fa izany mampalahelo ka iza ny vo amin'izany tsy navoa zany fa za mivo hitako fa mime mafy daholo zao ny lehilahy mino fa hainareo tsara za zavatra zany fa tsy zavatra kely fotsiny zany teny tsara zay vao nivakitsika tany am-piangonana tamin'ny lahady zay tena ara-panahy mihitsy zany mihitsy efa nilaza taminao rehefa tetra ianao aza manota fa marina dia marina tokoa aza miazona ny atezeranao ho tratra ny masoandro miletika milaza aminareo aza manome toerana ho an'ny devoly eo amin'ny fiainanao akory dia ndrehetra zao tonga dia amen 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 dia avy eo mody dia ny zavatra voalohany mitranga dia tezitra dia mijanona tezitra marina za fa zany zavatra any dia hamonjy ny fiainanao raha mianatra ny fomba izay lazainy ity boky ity ianao tsy afaka nifehanao zany ny devoly fa mila ampiaritsika amin'ny isan'andro mpianantsika zany zava-doza ny atezerana ary tena mampidozy zany tsy fitandremana kely fotsiny no atonao dia lasa loza wow dia tena hoe zany namorony zany fa diso zany sady efa mivakiko eny ary rehefa misy olona mandratra anao ny baiboly mampanantena antsika fa Andriamanitra no hiady Andriamanitra no hiady ho antsika izy nanonitra ny olona izay nandratra anao tsy mila ataonao zany fa izy no manao azy tsy avelany mora mihitsy ny olona mandratra anjanany fa tsy afaka mihetsika Andriamanitra raha tsy manao izay asaina ataonao ianao dia ilay hoe ahoana moa mivavah ho an'ny fahavalonao tsy ho firano izy dia aza hozonina zany ny dika fa tsy miresaka mikasika azy ianao zany ny dika zany zany ny dikany hoe mitsodrano ny fahavalonao ianao teny tsara momba azy ianao manozona azy ange midika miteny ratsy azy ka tian'Andriamanitra sika tsy teteny olona mihitsy tsy no nareo mihitsy zao zay zavatra nataony tamiko andraso mandra-panaovany zany indray zao tena milaza aminao raha vavy zany indray dia tsy mba hanaiky izany tsony tiako mba hivavaka ho azy ianao mba ho lasa tsara toetra amiko ry zareo manina moa raha ianao mangataka azy hivavaka ao anao maninona raha ianao no mangataka azy hivavaka ao anao mba hahafahanao mandeha ampitiavana ninina mitranga eo fahatezerana miverina mametraka antsika eo ambany fiasan-tsaina ary tena fototry ny aretina maro zany ireo dokotera avy any Coral Gables Florida mampitany fomba fiasan'ny fo tamin'ny lehilahy 20 manana aretina momba ny lalan-drà tamin'ny fizahanany olona 7 salama isaky ny fizahana ny mpandray anjara nandalo fisedrana fanerena rabatana nanao fisedrana ara-bisikileta fitsapana kingatsaina 3 nanao kajy an-tsaina tao andohany tao tadidy zavatra mitranga vao aingana izay tena mampatezitra azy dia mahazo lateny kely iarovany tena niady amin'ny fitoriana izay anenjehana azy dia nampiasa teknika sarotra misy rayon X nalaindreo mpitsabosary ny fon'ireo olona miasa mandritra ny fitsapana ka ho an'izy rehetra ny atezerana manena ny fatra ny raha atosiky ny fo manerana ny vatana mihoatra n'ireo fitsapana samihafa ary izany zao dia tena mitombona mihitsy ho an'ireo izay marary fo ireo dokotera ny feny fitsapana zareo ihany no nanao fitsikerana ny fitsapana maninona ny atezerana no mahafinoany tahotra na ny fiasan-tsaina ary tsy dia nisy ny raharaha mandra-pahita-betsaka tamin'ny fizahanareo olona fa tsy mandratra izany na manisa folo aza rehefa mbola tsy mamoaka ny atezerana ianao ny n'Andriamanitra amin'ny hoe aza mamoaka izany dia hoe tazony ny fiadananao Jesosy nanome antsika fiadanana ary Andriamanitra ny teny hoe aza mampiditra ny tenanao amin'izany toerana izany fa mahakasika ny fomba fiainanao zany mahakasika ny fomba fiteninao zany ary manimba ny vatan-tenanao koa mila mahay mifehy ny atezerantsika sika fa tsy izy no ifehantsika amen fahatezeran'ny olona tsy manandratra ny fahamarinana izay tadavin'Andriamanitra ny fahazarana mihetsi-po mitondra antsika hanohitra trangan-javatra raha tokony hitondra tena araky ny tenin'Andriamanitra ary ny fihetsem-po dia mafy fa iray amin'ny hery mafy eto an-tany zany
ary niteboka feno fihetsem-po dia ny ampitsangana anao dia ny anaranao izany fa mila tonga eo miteboka izay hitsanganan'ny fihetsem-po sika dia mahafe azy laza foana hoe andraso aloha ny fihetsem-po hidina izay vao manapa-kevitra hitanareo ny mamora ny heviny izany amin'ny zavatra iray dia mividy izany avy eo hiteratrosa amin'izany ianao dia tafiditra amin'ilay izy dia mandony vidy ny herintaona ary mety ampriminao any anananany ka tsy hitanao koa raha izay anaovanao azy avy amin'ny fihetsem-po daholo mitrosa ny olona amin'ny fihetsem-po manambady olona tsy izy avy amin'ny fihetsem-po tsy mijanona ho vadiny olona tsara vokatry ny fihetsem-po marina efa tsara noho ny ataonareo zany ny hevitra hoe dadabe devy toy ny andao afy toana vitsivitsy izay saorana ny tompo fa mbola ihany izy fa miova ny ataontsika rehefa tezitra sika dia hafa koa ny fombantsika rehefa miakivy sika hafa ny fomba ataontsika rehefa voaratry sika dia hitanareo fa afaka mitoy hetsika foana sika mamalina koa mianatra tsy mamela ny fihetsem-po ifehantsika na hitarika fanana ny fahefana sy ny hery ife azy ary mila fanampiana ianao za manana boky mikasika izany miaina mihoatra ny fihetsem-ponao dia zany miaina mihoatra ny fihetsem-ponao eny ary fahazarana fahatelo fahazarana mahatoky tena faly amin'ny resaka ty iray ity satria tiako hivoaka eto nareo efa nanamboatra ny sainareo fa ianareo dia zanak'Andriamanitra ary izy ao anatinao manodidina anao ho anao miaraka aminao fa nanome fanomezana anao izy dia nampitao anao mba anao izay rehetra ilaina ataonao amin'ny fiainana tiako hiazona ny lohanareo hitrakinareo dia miazona ny soroka koa mandeha mahitsy jery ny olona eo amin'ny masony ary tsy mampanina azy ay fihetsem-ponareo tsy voatery atsiaro matoky fa mba ahatoky amen tsy hainao mihitsy izay fihetsem-poko isaky ny mivoaka avy eto zany hoe misy fotoana rehefa mivoaka avy eto dia tsy manana hevitra kory na dia amin'izay teny voalohany hivoaka mivavako azy fa ny fahatokisantsika ao amin'ny Kristy dia ny finoana fa izy dia tsy hamela antsika ho irery betsaka aminareo izao no mbola tsy nandalo izany hoe izay zava-dehibe amin'ny fiainana izay ny manin'Andriamanitra ho anao satria ianao tsy mbola nanao ilay dingan'ny finoana dia hainao hoe aiza Andriamanitra ny miona aminao rehefa mamindra amin'izany ianao hainao hoe taiza ny sarahany rano rehefa ny saina ny hamindra tao zareo fa tsy hoe rehefa nitsangana teto izy ny andry azy ireo andeha rehefa namindra tao izy ireo dia nisaraka ny rano misy mila mamindra aminareo dia mamela an'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanareo fa mila mamindra nareo dia mamela an'Andriamanitra hiasa ajanony ny fiandrasana fihetsem-po za zany tena ohatrany tsy mbola vono izany aho hitanareo vao maika izany ratsy raha efa mahatsiaro vono ianao mihoatra ny ianao tsy mbola vonona satria rehefa vonona tokoa ianao dia mety tsy ankina amin'Andriamanitra ary mbola tsy mahatsiaro vonona dia mandeha ianao Andriamanitra mila ampianao raha tsy ampianao Andriamanitra dia tsy haiko angamba hoe inona natao fa aza matoky ny nofo aza mametraka fitokisana amin'ny fianaranao izay olona fantatrao na izay tsy fantatrao izay mety hoendrikao na tsy eny amin'ny arabe an'izy ianao no miara-mipetraka amin'izy moa ianao mametra fitokisana amin'ny Kristy fa mila milaza aminareo izao tsy misy olona tsy afaka karina na sandrany izany raha mametraka fitokisana aminy ianao afaka milaza ny marina aminareo fa amin'ny fijeriny izao tontolo izao dia tena tsy mendrika ny ianao izay ataoko izao raha ny tena marina amin'ny fijeriny olona za zany tena tsy manam-pahaizana tanteraka ny amin'izany ary mahitsy koa vao maika izany ampatezitra andry zareo satria tsy nanao izay zavatra rehetra tokony ataonao mba hahafana manao izao ataoko izao amen tsy afaka nefa ilaza zavatra aminareo Andriamanitra no manendry anao na hafahany ianao satria izy nanositra anao anao izay rehetra ataonao aza mbanina ny tenanao aza mijery ny olo-kafa dia misaina hoe tiako raha tsia mamindry ianao fantary fa tianao Andriamanitra sarobidy aminy ianao tena manandanja aminy nanao ny zanany ao aminao izy manana fahafany ianao dia manana hery
afaka manao zay rehetra ilainao atao amin'ny fiainana ianao ao amin'ny Kristy izay mampahery anao